5 lasa izay no nankatoavina ny fifanarahana ara-tontolo iainana izay tena nahitambokana ilay antsoina hoe fifanarahany Montréal. Nahita ny chlorofluorocarbure na ny CFC ireo manam-pahaizana entona ampiasaina isan'andro amin'ny vata fampangatsiahana, ny climatiseur, ny mosa isolante sy ny bomba aérosol ny CFC. Ny entona avoakan'ireny fitaovana ireny no mamorona lavaka eny amin'ny sosona ozone. Ho simbatrany ny sosona ozone raha mitohy mitoetra sy tsy rindra eny amin'ny abakabaka io CFC io ary ho zava-doza ho an'ny fiainan'ny zavaboary ety ambony tany zany. Fantaro fa apinga ny sosona ozone miaro antsika ny fambolena ary ny natiora manodidina antsika eny fa na dia hatramin'ny fitaovana fananganana fotodrafitrasa azy. Efa namaritra ny hoavy matroka ho an'ny zanak'olombelona ny proof scientifique raha toka miavery io apinga io. Vokany itombo ny trangany aretina ho mamiadan'ny hoditra ho sarotra ny fanarenana ny fahasimban'ny natiora ety ambony tany sy ny ao ambanin'ny rano ary tafiditra ao anatin'izany ihany koa ireo zavaboary sy biby izay mandrafitra ny sakafontsika. Soa ihany ireo mpitarika ambony eran'izao tontolo izao fa niaran'ny vory sy ny tady vahaolana natao andrarana ireo singa mpanimba izay mampanify ny sosona ozone ny fifanarahany Montréal. 13 taona aoriana efa manomboka miverina amin'ny laony tsikelikely ny sosona ozone. Mba fantatrao moa fa ireo antsoina hoe entona mitazona hafanana no singa mampanify ny sosona ozone. Mandrara ireo singa mpanimba ireo ny fifanarahany Montréal. Izy de natao indrindra anenana ny fiantraikany ny fihafanany ny toetrandro, iarovana ny hazo ny zavamaniry amin'ny taratry ny masoandro be loatra. Nandritra izay 13 taona izay dia nandray anjara amin'ny fiarovana ho fisintonana ny gaz carbonique, nampiena ny fatran'ny dioxyde de carbone mandehandeha eny amin'ny abakabaka isika, nampiena ny hafainganam-pandehan'ny hafanan'ny tany ho akaiky ny 1 degré Celsius izany. Fa tsy mbola vitatrio ny tantaran'ny ozone. Tsy maintsy manohy miezaka miaro an-trano ny sosona ozone sy ny tontolo iainana isika. Ireo firenena nankatoy ny fifanarahan'ny Kigali dia efa nifanaiky fa ampiena mendalana ny hydrofluorocarbure na ny HFC izay entona mitazona hafanana mahery vaika. Raha ny tombatombana dia azo atao ny misoroka hatrany amin'ny 4 degré Celsius ampiena ny fihafanany ny toetrandro hatramin'ny farany titonjato ty. Ny fanitsiana ny fifanarahana natao tany Kigali dia mampirisika ireo firenena amorona teknôlôjia maharitra sy manaja ny tontolo iainana. Fandraisana lehibe ho an'ny zanak'olombelona sy ny natiora zany amin'izao fa 13 taona ny andro eran-tany ho an'ny ozone izao dia ho mariatsika ny fifanarahany Montréal amin'ny fiarovana ny aina ety ambony tany, anio sy ho amin'ny rampitso.